Netanetana koa ngam sika tany tokatrano tovy aminay teto amin'ny plateau teto nanaraka ny Sega réunionnais iny fa andeha isika matatra taranja hafa indray fanentina teo ny taranja athlétisme fantatra moa fa tamin'ity androany ity no andro farany nanaovana ny fitiliana ireo tena atleta farany hiatriky ny lalao noso any taranja athlétisme andeha ho jerentsika satria namanana andrana razafindra maro tamin'ity androany ity dia nanoka tena mihitsy nanaraka izay fanitsanana farany ho an'ireo atleta hiditra hifaninana amin'ny lalao nosy izay izany hoe hitondra ny anaran'ny Madagasikara izy ireo manomboka eto ao anatiny izay lalaon'ny nosy izay andao arahantsika ny fanadihadiana. Efatra amby fitopolo ireo mpikatroka ny taranja atletisme teny am-piandohana no navondrona. Nofatenina farany izy ireo ny zoma 20 sy tia sabotsy 20 aogositra ity. Enimpolo am'ireo no andrafitra ny équipe nationale, telopolo lehilahy, telopolo vehivavy. Ny fanomanana amin'ny ankapobeny tsy dia nisy dia hoe olana dia nanahoana omaly moa zao teo tsika mety izay nanatrika mety nahita hoe mety nisy atleta ray na roa nanana olana kely misy blessure musculaire fa azo lazaina hoe zavatra piseho ihany zany, zavatra misy ihany zany. Anisan'ny nanantanterahana ny fifantenana ny teto amin'ny kianja Larby ho an'ny sokajy hazakazaka sy ny vikiny. Vinandrena reo manao entraînement dia eto foana sa ny mamaso mbola tsy fantatra amin'ny alalan'ny ankoatra ny fifantenana mitoy ny fanazaran-tena ho an'ry Claudine sy ry Ophélie Serzou mifaninana amin'ny sokajy hazakazaka 4 fois 100 mètres relais. Tsy maintsy maharesy izay zany dia miezaka foana fa tsy maintsy médaille d'or ny tanjona. Efa misy fatapatatra ve ny adversaire-anao amin'ny lalao Oui, dia be ny fatratra. Atasika efa adversaire tamin'ny 2019. Hiatrehan'ireo mpikatroka taranja atletisme mampitoniana ny fanazaran-tenany, miantoka ny ody ambavafo azy ireo ny ministeran'ny fanovana sy ny Aitao Arakajy Mirindra amin'ny alalan'ny postra malagasy. Ministre ny postra no ministre coach ny taranja atletisme amin'ity Jeux des Îles ity. Ny postra malagasy rantsa mangaiky ny ministeran'ny fanovana sy ny fampirobabona ny Aitao Arakajy Mirindra, ny postra ny fatrainan-davitra dia izay no anisany mahatonga ny postra malagasy tonga ety Larby androany hitondra goûter raha izay ilazantsika azy. Famporisihana ny atletatsika amin'izao fiomanany zareo amin'ity Jeux des Îles izay ho ataontsika eto Madagasikara eto ity. Ho an'ny fanomanana ho azy satria mbola ho avy eto izahay ny mandritra ny fotoana hanaovana ny faninanana. Ny andro 28 mbola ho avy ety izay, ny andro 1er mbola ho avy ety izahay hitondra an'ireto tosika ho an'ny atleta reto. Mampanantena fiantohana arabola ihany koa ny postra malagasy. Fa ankoatr'izay ny orinasa postra malagasy dia manome tohana ihany koa ho an'ny atleta izay médaillé amin'ny atletisme andresantsika na médaille volamena io na médaille volafotsy io na médaille alimo io dia hotoloran'ny postra malagasy prime avokoa amin'ny alalan'ny boky tsinjolavitra prime matevitevina ihany izy ho ataon'ny surprise mazava ho azy fa tsy hitovy ny montant ho azony ao amin'ny atleta izay mahazo ny médaille volamena sy volafotsy ary ny médaille alimo. Manana atleta mandray anjara amin'ny lalao nosy ny postra malagasy, miisa 3 izy ireo. Anisan'izay Clarisse Rasoarzay. Tamin'ny 2014 izy no niatrika ny lalao nosy farany, saingy tsy niady teo akory ny fifaninanana nandraisany anjara. Nanao trail aho dia tafiditra 3 premier. Tosaka verina zany ny formako dia anoe an'ilay izy amin'izay indray aho zany dia efa ao tsara ilay formako fa ny compétition sisa. Medaly 10 no orumbahana mandritra ny lalao nosy ho an'ity taranja atletisme ity.
miandrandra medaly 3 amin'izay ny ekipa pirenena.